Ankasitrahana hatrany ianao manaraka ny fahitalavitra kolo amin'izao alina zoma fa 4 ny volana oktobra taona 2024 izao ireo efa hitantsika amin'ny fahitalavitra ireo vahiny anankiroa ano asaitsika atao anatin'ity fandarana ankitsipo ity ny avy ato akavanako nanomboako azy dia ny solombavambahoaka Rabenirina Mamy solombavambahoaka avy amin'ny Antokotima lanteny amin'ny faritra Ambohidratrimo district Ambohidratrimo ny avy ato ankaviako dia Andriamatoa Artson Naliva izay talehan'ny kabinetra ny ministeran'ny fanajariana tany ny fonenana ihany koa no vahiny atao anatin'ity fandarana ity ny resaka isan'ny resaka malaza amin'izao fotoan'izao dia ny resaka momba ny tanamasoandro manodidina an'izay projet tetikasa tanamasoandro izay no hoentina aminao amin'ity alina ity toy ny mahazatra antsika dia misy aloha ny fanadihadiana izay natao teto amin'ny fahitalavitra tao anatin'ny fampahalalam-baovao teto amin'ny fahitalavitra kolo dia arahantsika izay dia aorianan'izay tsika tonga dia miditra ao anatin'ny ady hevitra. Isan'ny tetikasa goavana indrindra ho tanterahana eto Madagasikara ny fanorenana ny tanàna vaovao tanamasoandro izay tetikasa ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ity tetikasa ity izay mamala ny filan'ny tanan-dehibe amin'izao fotoana izao manoloana ny fahaterena iarahany rehetra mahita eto amin'ny tanàna Antananarivo. Na tetikasa ny filoham-pirenena aza tsy atao botolo sy tery-vaimanta ny fanatanterahana azy araka ny nambaran'ireo tompona andraikitra. Atao manaraka ny fenitra sy ny kalitao iraisampirenena ny fanorenana azy izay iarahan'ireo manam-pahaizana sy teknisianina malagasy sy vahiny misalaha. Isan'ny fanamby apetraka ireo teknisianina ireo ny fahavitany avenue principale ao amin'ny tanamasoandro mialoha ny volana Jona 2024 ka ao amin'ity tanàna vaovao ity no ankalazaina ny fa 80 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara amin'ny taona ho avy. Aorin'izay no hiditra amin'ny dingana faharoa ny asa eny amin'ny tanàna vaovao ka irefy 420 sy 300 hektara ny haben'ny tanamasoandro atao anatin'ny 5 taona. Amin'izao fanombohana izao, ny 100 hektara no ilaina amin'ny tetikasa ka mahakasika ny komuna Fiombonana sy Ambohitrimanjaka. Araka izany, isy ny fanotofana ny tany ka oneran'ny fanjakana malagasy ny vidin'ny tanin'ireo izay voakasika. Eo amin'izay fanonerana izay atao manaraka ny lalàna velona eto amin'ny tany sy ny firenena, ny fanoneran'ireo olona izay voakasika ny tetikasa ny taniny sy ny tanimbolony fa ihany koa atao mitsinjo ny maha-olona ny fifanarahana. Ny fanonerana izay vita ao anatin'ny efatrandro raha atao alamiabla na manaiky ankitsipo ny fanomezana ny tany ho an'ny fanjakana ny tompony amin'ny vidiny izay hifanarahany rontota. Maro ny tombotsoa ho azon'ireo izay voakasika ny tetikasa tanamasoandro ny taniny sy ny tanimbariny. Isany amin'izany ny fahazahoana ny fanonerana mifanaraka amin'ny haben'ny tany sy ny voly eo amboniny. Eo ihany koa ny fahazahoana asa vao manomboka ny tetikasa. Ny asa teraka avy amin'ny fanorenana ity tanàna vaovao ity izay mahery ny irahetsy. Ankoatra izay, jerena manokana ireo olona izay mifototra amin'ny fambolena ny fivelomany ka omeny ny fanjakana toerana hafa ahazony manohy izay fambolena izay. Ho an'ireo izay voakasika kosa ny tranony, vonona ny fanjakana amindra azy ireo amina toerana hafa voajary sy misy trano ahafahany miary ara-dalàna. Ankoatra ireo, atao laharam-pahamehana ihany koa ny fahazahoan'ireo olona ao amin'ny komuna Ambohitrimanjaka sy Fiombonana, trano fonenana ao amin'ny tanàna vaovao tanamasoandro, ka ao ny zanak'izy ireo no hianatra ary ao ihany koa no hiasa ny ray aman-dreniny raha sitrak'izy ireo. Ireo no isan'ny tombotsoa azon'ireo izay voakasika ny taniny sy ny tanimbolony, fa ankoatra ireo, azo tombotsoa avokoa ny vahoaka malagasy amin'ny fahavitany ny tetikasa fanitarana ny tanan-dehibe eto Madagasikara. Nisy ny atao hoe fietsehana zany zavatra nitranga tao sabotsy fa 20 volana septambra teo tetsy amin'ny sapanana makina Ambohitrimanjaka sy tamin'iny lalana iny izay ianao no hita nitarika tena toerana Andriamatoa Rabenirina Mamy tamin'ireo atao fietsehany vahoaka naneho ny heviny mahakasika an'ity tetikasa tanamasoandro ity. Ina tokoa moa zany hoe ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana io ino ireo etaetan'ireo vahoaka ireo. Voalohany teny dia miaraba tsika rehetra, miaraba anao namana Andry Artson, miaraba ny tale ny kabinetra ny ministera ihany koa namana Liva Artson, ary miaraba ny mpanaraka ny vaovao rehetra. Araka ny voalazanao dia nisy tokoa ny hetsika fanehoan-kevitra, izay ilay zavatra nitranga tamin'ny asabotsy. Nataon'ireo solotena na ampahan'ny vahoaka
zay mahatsiaro tena fa voakasiky ny fanatanterahana ny tetika asa tanamasoandro ity tsy dingana voalohany iny ary tsy vo tamin'ny sabotsy iny akory nisy ny etsika fa vo nanomboka nandre ny hoe hanatanterahana ny tetika asa tanamasoandro eo amin'ny lemaka manelanelana Namboatry Manjaka sy faritra Tsimondrano iny ny ireo olona ireo a dia ny aya ny tebiteby a ary efa nivondrona ny tambatambatra ny aona ny eritreretrany hoe inona ny tokony atao ary efa tany aloha tany amin'ny volana Jolay a dia efa nisy ny hetsika ohatran'iny hetsika fanehoan-kevitra iny ahitsika eto satria nisy nandika tamin'ny hevitra hafa hoe fanakorontanana na sahala amin'izany a hetsika fanehoan-kevitra iny a sora-baventy nentin'ny olona teo a ary ireo olona ireo no fampitarika efa misy rafitra kely madinika isa tanàna mitsangana mba hoentin' zareo miatrika n'io zava-misy io izahay moa mahasolombava-mbahoaka anay a dia nilazany zareo a dia nanatrika teo a tonga teo nareo mpanao gazety dia nanontany hevitray dia nilaza ny hevitray izahay tsy nisy na dia hoe kabary fanentanana na dia indray mandeha aza teo fa zay ny zavatra nitranga teo ka natao iny a mba hanehoan'ireo olona ireo ny heviny satria mazava ho azy fa tsy mampitovy hevitra ny fiarahamonina amin'izao fotoana ny tetika asa tanamasoandro ka raha ny hevitra naseho teny a izay efa nentin'izy ireo teo aminay amin'ny mahasolombava-mbahoaka anay dia milaza hoe tsara ny tetika asa tanamasoandro tsara ny hevitra nitarana ny tanàna Antananarivo tsara ny hevitra anavaozana ny fanajariana ny tanàna Antananarivo renivohitra sy anitarana azy fa tsy mety ny anaovana azy eo amin'ny lemaka manelanelana Namboatry Manjaka sy Akadimangy io zay a no hevitry le olona teo ary zay no voizina teo ny antony dia maromaro voalohany a misy ny resaka ara-piariana ara-toekarena ara-tsosialy ara-teknika misy ara-tantara mihitsy aza fa zany hoe iniko atao farany iny satria ny matetika miresaka an'iny somary manahirana miady hevitra amin'iny raha ny ara-toekarena samy malala tsika fa anisan'ny sopotra eto amin'ny manodidina Antananarivo iny lemaka iny lemaka zay tsy mijanona eo ihany fa midina makany ambany andrefana rehetrarehetra any a ary ilay velara-tany zay voalaza 10 hektara mahery kely dia tena ao anelanelan'ireo lay vohitra anankiroa reo amin'ny mahalemaka azy a 10 hektara zany fambolem-bary tanimbary io amin'ny mahatanim-bary azy a ao zany ny foto-tsakafon'ny mponina amin'ny ankapobeny tsy ireo olona ireo ihany fa mahasompotra azy dia ny mpanjifa amin'ny ankapobeny atao Antananarivo sy ny manodidina no manjifa ny vokatra avy ao ka ara-toekarena sy ara-tsosialy a misy vokatra tokony hivoaka toy ny efa nivoaka isa-taona nandritra ny 100 taona ny maro ny ainana teo a tokony ho hatsaraina rehefa hatsaraina hatrany tokony hivoaka eo raha raisitsika fotsiny hoe 4 hektara kely dia kely zany a anisan'ny kely indrindra zany 4 taona isaky ny hektara ny vokatra dia kajitsika ny vokatra tokony hiakatra eo isa-taona kanefa amin'ny teknika no avaozona sy manaraka ny toetrandro fatatsika tsara fa tafakatra avo 2 enina mihoatra an'izany ary ny vokatra tokony hiakatra eo misy banga zany ao amin'ny famokaram-bary ary tampoka be ny fiavian'ilay izy misy lavaka be tokony hototofanao amin'ny famokarana ny vary a zay voalohany foto-tsakafo ho an'ireo vahoaka ireo a fa faharoa amin'ny fotoana fiakaran'ny vokatra amin'ny fotoana fivarotana ny vokatra indrindra ireo no fototra amin'ny fiariana sy ny fidiram-bolan'ireo mpamboly ireo akoatr'izay amin'ny asa fambolem-bary zay tanterahany eo amin'ny toeran'io a toy ny asa fambolem-bary rehetrarehetra amin'ny toerana hafa fa io moa amin'ny mahalemaka lehibe azy dia mila olona hafa main d'œuvre zany avy any velany ary matetika tsy fantatro hoe hita any amin'ny fanadiadinana ataonareo ve zany fa matetika olona avy any amin'ny faritra hafa mihitsy saika avy any amin'ny faritra Vakinakaratra sy sisa manodidina miakatra isa-taona miasa amin'ny toeran'io a ary mivelona amin'ny toeran'io izay lafiny ara-toekarena anankiray a akoatr'izay fatatsika fa amin'ny elanelam-potoana amin'ny faritra Namboatry Manjaka iny
anisan'ny fiveloman'ny olona ny resaka fanaovam-biriky sy ny fiompiana zay mila rano reny rehetrarehetra reny zany a voasaro zay lafi ny ara-toe-karena izay fa raha fehezina koa ny ataontsika hoe lafi ny ara-teknika ny teknika tena tiana ho resahany eto dia ny eo amin'ny lafi ny fitantanana ny rano zay fatatsika tsara fa araka nyvoalazako teo lemaka midina makany ambany andrefana mamonjy ny ireny ranony kopy iny a fivarinana ny rano avy aty Antananarivo sy manodidina rehetrarehetra fatatsika tsara fa mbola zao sy zava-misy vao tamin'ny alatsinainy teo avy nandritry ny adiny roa sa adiny telo ny orana dia efa tsy mifankahitana teto Antananarivo renivohitra fa difotra tanteraka hatrany Apotope maika fa lalan-drano 10 hektara raha sanatry vava tena totondra-drano no mitranga fatatsika hoe takininina ny adirin'ny rano mila avoaka eto Antananarivo ary fatatsika fa mifamonjena voina zay efa homanina hatramin'izay a dia ny famakinany ila mandeha makany atsimo atsinanana iny a mba tsy abosesika ny rano miandrony eto Antananarivo mety hoe tsy teknisianina miresaka an'ilay izy ary tena tsy teknisianina fa ny aina teto Antananarivo ampolo taona maro a ary mahalala ny zava-misy a ary tsy mbola nahita hatreto hoe aiza inona ny vahaolana hoentina miady amin'ilay izy a na dia zao ary ny zava-misy eto amintsika misy miresaka hoe be tsy mitatatra raha tsy maintsy nitotofana tamin'izany fotoana zany eny tamin'izany ange nety ilay izy fa nety tamin'izany fotoana zany a tsy voatery ety amin'izao fotoana zao ary ny zava-misy iainantsika dia io hoe raha mahita io hoe ny amoahana ny rano amin'izao raha lalana kely fotsiny velara-tany nanaovana lalana nanaovana an'ireo diky vaovao makany andrano tapahana sisy ireo ary efa miteraka problema be amin'ny fitantanana ny rano ary rehefa miresaka fitantanana rano ihany a dia anisan'ny mahavalalana sy mampalahelo ny mpamboly no hoe tato anatin'ny taona maromaro faraparany a anisan'ny nangatahana hita amin'iny faritra iny ny hanatsarana ny barage ny tohodrano zay anondrahana ny lemaka iny a ahafahana manatsara ny fambolem-bary tsika samy malala fa fifehezana ny rano no anisan'ny fototra mahatsara ny fambolem-bary a amin'izao fotoana zao ny surprise mitranga dia ilay tetikasa manototra tanimbary indray no valin'ilay fangatahana fanatsarana ny fampidiran-drano amin'iny lemaka iny ary ny tena mampalahelo dia araka ny feo zay voarainay aty aminay a dia amin'izao fotoana zao efa nidina ireo vavarano sy taboaka izay manondraka ny lemaka iny a mba tsy hahafahan'le vahoaka mamboly intsony ary heverinay fa tena mampalahelo zany satria raha ohatra ary ange eritreretina hoe mba ahafahana manatanteraka le tetikasa fanotofana no anodina an'ilay izy tsy mifaritra iny ihany anie no tondrahany reny vavarano reny e fa lemaka rehetrarehetra midina ny ambany rehetrarehetra an'iny a zay heverina fa tena hoe famonoana fotsiny zao ilay toe-karena sy fiveloman'ny vahoaka amin'iny faritra iny zay le fanehoan-kevitra teny zay zany agatahan'ny olona zany raha amin'ny akapobe mihitsy ajanony lahy tetikasa fa aza atao ambotry manjaka raha fehezitsika raha fehezina le izy dia zao ny tetikasa tsy ajanona tsara ny tetikasa fa aza atao eo amin'ny toeran'io fa akisano kely fotsiny izay efa hatrany hatrany ny teny foana hoe zay inge afaka mifampiresaka e dia afaka manoro toerana raha tsy mahita toerana hafa eo amin'ny manodidina eo anareo na ety amin'ny manodidina Antananarivo amin'ny ankapobeny afaka mitambatambatra ny tompona andraikitra rehetrarehetra eto a dia afaka mifandamina hoe atsy ny toerana sahaza an'ilay izy averiko izay tsy miteny hoe ratsy io tetikasa io zay tsy miteny hoe ajanona io tetikasa io fa zay manao hoe aza atao eo amin'ny toerana io a fa mahasolo rehetra kokoa raha misaka kely tsika eny ary Andriamatoa Solombavam-bahoaka Andriamatoa Arson Liva ianao notalian-kabinetitra ministera fanajariana ny tany sy ny trano fonenana ary ny asa vaventy izay anisany hoe miandraikitra ihany koa ny fanatotosana ny tetikasa nataon'ny filoham-pirenena io izany hoe fanambarany ny Solombavam-bahoaka zany hoe nentin'ireo olona ihany koa araka ny hoe feoan'ireo olona ireo inona kosa no azontsika hoe ambara mahakasika ny hoe tetikasa Tanamasoandro zany amin'ny ankapobeny voalohany kokoa dia miarabanao Arson ary miaraban'Andriamatoa Solombavam-bahoaka avy eny Ambohidratrimo avy amin'ny distrikina Ambohidratrimo koa tafaraka atao anatiny zao fandaharana zao fandaharana zay heverina fa tokony hitondra fanazava-kevitra eo fanatanterahana le tetikasa-panjakana
miaraba ampijery ihany koa izay manaraka an'izao fandaharana izao. Inona ozy izy ianao ny tetikasa? Ny tetikasa voalohany indrindra aloha dia tetikasa tsy vaovao io, fa tetikasa efa nisy raha ohatra ka tadidinareo tamin'ny taona 3 ka hatramin'ny 7 efa naheno an'izany resaka hoe grand tana zany tsika. Zany resaka grand tana zany nefa rehefa mifandimby ny mpitondra teto dia tsy dia nisy resaka fa lasa resaka fotsiny le izy. Fa le izy tsy nisy hoe ahoana ny tena fanatanterahana azy, ma ahoana ny fandrosoany ao anatin'le tetikasa-panjakana. Ary raha ohatra ka tsy adinitsika tamin'ny taona 7 sy 20 teo dia nisy le antsoina hoe révision an'ny PUDI, plan d'urbanisme directeur. Io plan d'urbanisme directeur io dia nentina nanamboarana zany hoe tsy maintsy hitarina ny tanàna Antananarivo efa fantatra tamin'izany fotoana zany hoe aiza le grand tana efa le taloha dia io fotsiny zany namboarina. Ary na tamin'izany fotoana zany ara dia efa nisy ny eritreritra hoe eo amin'io toerana io no mety hanitarana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Izay le resaka tetikasa. Ny dikan'izay zany Andriamatoa Andry Rajoelina izay filoham-pirenena no nahay naka an'le izy hoe andao ara fa ho tanterahana amin'izay le zavatra efa nieritreretina efa taona maro tany aloha tany tanterahana izy ankehitriny. Inona ny antony hanatanterahana azy? Hitatsika manjoa ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao. Hitatsika ny zavatra mitranga fa tena raikitra sy tery. Ary na ny fitantanana azy ara efa tsy araka ireo tompona andraikitra intsony. Efa azo lazaina mihitsy fa miravoravo tanana ny mairie Antananarivo. Amin'ny fitantanana ny tanàna Antananarivo amin'izao fotoana izao no ireo zavatra maro izay mitranga izay tsy voafehy mihitsy noho ny fahatereniny ny tanàna. Zay ny anankiray. Ao koa aloha mety misy koa ny tsy fahaiza mitantana anga na hitatsika ny fako, hitatsika ny rano miandro, na hitatsika ny zavatra rehetrarehetra. Ary soa ihany ara fa misy an'ireo tetikasa fanaovan-dalana ihany koa amin'izao fotoana izao entina hanamboarana hijerevana ny ahafahana miaina eto Antananarivo alohan'ny avotany io tetikasa io. Satria tena ilaina ary tena fotoana an'izao ny tokony hanaovana azy. Averiko ihany fa niraisin'ny filoha Andry Rajoelina ilay fanapahan-kevitra hoe andao ara tanterahana amin'izay. Ary le izy tsy hoe tanterahana dia akamehana nanaovana azy. Fa ny zavatra rehetra nitenen'Andriamatoa solombavam-bahoaka rehetra teo dia efa voadiady daholo. Ary efa taona maro nanadidina azy hanatanterahana azy hoe rehefa tonga ny fotoana ka azo ny fahefana efa lasa lalina dia lalina ny fandinihana ny fanatanterahana zany tetikasa zany fa tsy akamehana mihitsy. Raha ohatra ka resaka fotsiny amin'ilay hoe raha ohatra ka atao hoe bassin tampon io ao daholo mivarina ny rano rehetra rehefa avy ny orana satria zao rehefa io fa izao manjoa Antananarivo raha vao atsasakadiny fotsiny ny orana no avy mazava ho azy zany efa voafaritra zany tadidio fa io tetikasa io aty amin'ny rivo gauche ny kopa mandeha, aty amin'ny akavian'ny kopa zany no mandeha le tetikasa. Ny famarinana ny rano izay avy any Antananarivo rehefa mandeha ny tetikasa dia tsy mandray an'iny toerana iny intsony fa mandray an'io renirano Kopa amin'izay. Eto zao amin'ny sary raha ohatra ka raha hitatsika tsara dia aty amin'ny faritra akavian'ny Kopa, renirano Kopa no mandeha ny tetikasa. Zay zany ny voalohany. Dia amin'izay fotoana izay zany efa voaharo sahady Antananarivo. Rehefa mandeha io tetikasa io efa misy zavatra maro efa azo resahana ao anatin'izay. Ohatra fotsiny amin'izany misy toerana anankiroa izay atao hoe centre de traitement connecté au fleuve du Kopa sy Sisony. Zay zany le efa hevitra sahady efa tanterahana mba ahafahana miaro ny tondradrano ao Antananarivo. Fa tsy izay ihany fa le tondradrano izay ao anatin'ilay tetikasa izay atao dia efa misy ny fieritseretana azy izay mifandray, izay mahatonga an'io zavatra hoe mifandray amin'io connexion io, mifandray amin'io renirano Kopa io ny anaovana azy. Ny dikan'izay zany ray aloha ahitsiko kely le resaka hoe mandeha be mantsy io resaka io ka manahirana. Fa aloha ahitsika kely ny resaka hoe 10 hektara.
tena marina fa lehibe zany arivo hektara zany fa ny zavatra tokony hoetreretintsika hoe mbola tsy tonga amin'izany tsika amin'izao ny zavatra ho atao fotsiny amin'ity taona ity dia fanatanterahana araka ny voalaza teo a fanatanterahana ilay lalana lehibe avy eo ny filaza azy a alohan'ny fahinina amby roapolo ny volana jona amin'ny heritaona eo a io ny tanterahana fa eo a nanaovana matso lehibe raha hitantsika amin'ny sary a dia le ohatran'ny tsipika mahitsy be miala avary amin'ny renirano a mandeha miditra ty anatin'le toerana somary misy boribory io zany ny anankiray fa miaraka amin'io zany a dia ilay 100 hektara aloha hatreo aloha no atao manomboko zao a le 100 hektara io a zay io no anombohana ny tetikasa rehetra ny dikan'izay ny ivelan'io zany ny ivelan'ireo zany a dia afaka mbola mamboly ny olona afaka mbola miaina sy mivelona amin'ny tambary ny olona fa ny tambary voakasiky ireo etapo voalohan'ireo a ireo a no tsy maintsy raisina tanana ny fandraisana tanana azy maro dia maro fandraisana tanana azy amin'ny resaka sosialy ohatra fotsiny efa voalaza teo hoe hovidina ny tanina efa tsy nyresahana intsony mihitsy a ny resaka hoe andao atao procédure d'expropriation classique na le mahazatra dia elabe le volan'olona vo azo nandray ara mitaraina fa tsy nahazo mihitsy hatramin'ny farany tsy izay intsony fa tena misy fividiana amin'ny fanjakana ny tany misy acte de vente ary ao ariana fanaovana sy ny acte de vente farafahelany araka ny voalaza teo a efatrandro dia azo ny vola zay no izy fa tsy mijanona eo io ny antony mahatonga iteny hoe tsy mijanona eo io a jerena koa le fiarin'le olona satria le fitaovana ny veloman'ny olona iny tany iny ka raha iny fitaovana veloman'ny olona iny a dia tapitra eo zany tsy manana fitaovana tsy tsy maintsy raisina tanana ihany kio a ny fivelomany mandritry ny fotoana voafetra zay ifanarahana izay zany a tsy maintsy zavatra anankiray ary oneran'ny fanjakana ihany kio a izay a fivelomana zay ifanarahana zay zany a le zavatra miandry raha amin'ny lafiny tany iny fa tsy izay ihany fa eo koa misy resaka hoe raha ohatra ka ozy le olona hoe any anay ny tambary soloanay tambary fa zay tsy mila vola ohatra efa niomana amin'ny fanjakana ary ao amin'io faritra zay tsy lavitra loatra nanombotra manjaka io a eo amin'ny faritra ampita-tafika dia efa misy ny 200 hektara efa vonona raha ohatra ka miteny le olona hoe zay manana 1 hektara aty fa soloy tanimbary 1 hektara dia misy ny tambary 1 hektara efa vonona ao amin'ny faritra ampita-tafika izay tamim-panjakana ho jerena ny fanaovana an'izany zavatra zany efa nieritreretiny zany tovy amin'izany koa ny trano mety misy trano voakasika etiko aloha dia atsipiko tsara ny teny averiko tsara izy ity a fa tsy voakasika mihitsy ny tanàna nambotro manjaka na trano ray ary le tanàna ambony zany ny resahako tsy voakasika ny voakasika ao anatin'io raha ohatra ka azontsika averina kely fotsiny le sary teo a dia ilay eo ampovoany zay tsy mahakasika hafa tsy tambary ihany voakasika amin'izao raha hitantsika ery ampita ery ambonimbony ery zao ny tanàna nambotro manjaka fa tsisy voakasika ireo ny aty ambanimbany aty ny tanàna na Ambodrapeto a miaraka amin'ny commune Fiombonana sy Akadimanga tsisy voakasika ireo fa eo amin'le faritra maitsomaitso zay hitantsika eo a ireo ihany ny voakasika misy digy eo misy digy zay fefilo zay eo a ary eo amin'io fefilo io mihitsy a no anaovana le lalana lehibe voalohany a zay ho atao amin'ity taona ity dia eo amin'io fefilo io misy trano zay trano madinidinika le trano eo ambonin'io zay onerana trano manara-penitra raha ohatra ka sitraky le olona hoe tsy maninona fa nenandray trano ihany ny ilaina eo solon'ny tranonay a azo ifanarahana zany ny dikan'izany misokatra amin'ny resaka sy ny fifanarahana ny fitondram-panjakana anatanterahana an'io fa tsy manao ohatran'le talosy fanao teo aloha lavo zao hoe tonga dia terena fotsiny hoe io ny tany a mila tany ny fanjakana dia ajanona ny rehetrarehetra dia tonga dia zay ataony eo dia tikano tsy tikano tsy izay intsony fa mifampiresaka mifanantona ary eto dia tiako milaza fa nisy fotoana zay nandananay nidinana teny etiko mantsy tiana mampatsiahy fa ny fanjakana dia manara-dalàna zay alao azavo zay mahatonga iteny hoe manara-dalàna ny fanjakana tsy nyresadresaka an'io mihitsy ny fanjakana fa siosion-dresaka ny reniny rehetrarehetra ary zay ngamba nentina tonga ny reny fihetsiketsehana teny ambotro manjaka ireny fa tsy maintsy navoaka aloha lay atao hoe DUP na le déclaration d'utilité publique izay DUP zay a décret voaka mihitsy zay ao amin'ny conseil des ministres amin'ny mamoaka azy a
dia tafavoaka izy tamin'iny teo atenatena ny volana septambra teo taorianan'izay vao nanapa-kevitra hoe andao amin'izay iresaka amin'ny olona fa talohan'izay kosa nefa dia efa nisy le antsoina hoe enquête commodo incommodo izay antanina ny hevitry ny olona misy ny zavatra rehetrarehetra ao anatin'izay enquête commodo efa ndinihan'izay zavatra izay ny mahatonga hoe io raha ohatran'izao zany vokatry ny enquête commodo incommodo iny dia mazava ho azy azo tanterahana io tetikasy io raha vokatr' izay tsy nietsika ny fanjakana andao hoe tsy nietsika amin'ny lafiny resaka fampahafantarana nga fa rehefa tafapoetraka kosa le hoe déclaration d'utilité publique dia amin'izay fotoan'izay andao amin'izay hifanantona amin'ny vahoaka andao iresaka amin'le vahoaka zao no atao zao ny anampiana ianareo raha eo ohatra ka hiverina kely fotsiny amin'le resaka hoe fividianana ny tany tsy ilay olona izay tompo-tany no andeha mbola hovizany nandeha haka ny certificat de situation juridique na hikarakara ny resaka ny acte de notoriété satria tsy voavitany taniny fa efa misy le antsoina hoe guichet unique eo anivon'ny ministère io guichet unique io no miasa ary io guichet unique io ifandrombona amin'ny ministère maro dia maro ny amin'ny fanatanterahana sy ny fanampianan'ireo olon'ireo azahoany ny taratasy rehetra ahafahana manampy azy eo amin'ny ho fahatongavana any amin'ny fifampivarotana any amin'ny farany ka mba azahoany any volany tsy sahiranina mihitsy ny olona ka ny taniny rehefa nalaina tsy sahiranina ntsony izy amin'izay efa misy izay guichet unique zay izay zany raha amin'ny ankapobeny ny fandehan'ny resaka momba an'io DUP io fa nidiny zay vao tafapetraka io DUP io ny apitsiny io zay dia efa nidina nandeha teny commune na Kadimanga tena sakana zavan'izany zavatra rehetrarehetra za mihitsy ny nalehanay teny tonga teny izahay miaraka tamin'ireo tompon'andraikitra ny tale général ny aménagement territoire ny tale général ny tao amin'ny apipa zay misahana ny rano mbola iresantsika moa le rano hoe rano tapenana teo ary izahay tao amin'ny ministère tao amin'ny fikambonao kabinetra amin'ny ministère zanazava niezaka saika nazava an'izay avero tsara hoe saika nazava fa rehefa tonga teny dia azo lazaina fa tonga dia voatosy botanana tsy te hien'ny fanazavana akory le olona efa nisy nanasa mialoha ny efa napafantatra zay mielohan'io ho avy eny aminareo zay atsoy ny ben'ny tanàna atsoy ny membre ao anatin'ny conseil communal atsoy ireo mpanabe raha ohatra raka misy mpitandrina amin'ny mpampianatra azy sy ny olombe rehetra ao an-tanàna fa vonony zay anazava fa tsy tonga ny olona fa efa mety nisy nanasa tonga izy tonga ry zareo ka fa rehefa tonga teo izy nanomboka nanao fiteny fampidirana ny resaka nanazava ny akapoben-javatra aloha dia niteny izy io mahazo miteny ve zay efa mahazo miteny iresaka anao le eto ifanazava-kevitra kanefa tamin'izay fotoan'izay dia somary nampalaila any fa tonga dia hoe tsy menay ny taninay zay tsy hainao anareo andaninareo mandeha zay zany le réaction voalohany tsy famezatsiny zany tsy famezatsiny zany satria tsy voazava aminy any tena zava-misy ao anatiny ary mitovy amin'izany io teny ambotry manjaka nandeha nidina tenikio zahay mitondra n'le plan zay naseho anareo teo miaraka amin'ny document rehetrarehetra zay mahakasika an'izay tao amin'ny tranopokon'olona ary tonga maro ny olona fa mitovitovy amin'izany any le izy tsy te hihainy fanazavana tsy te hahafantatra hoe inona ny tena votoatin'le izy fa miainga avatra any ny fahitako azy ohatra misy manipulation anatiny ohatra misy mampirisika azy hoe tonga dia roy ihany fotsiny fa zavelana zava fa sao dia maharisy lahatra ny olona eo io ka zay ny tena manahirana amin'ity raharaha ty ohatra natsapan'izany izahay dia nidikan'izay zany rehefa natao ny resaka tsy naharitra ela fa dia hoe izy ara no niteny dia rehefa avy niteny elaela dia nirava satria tsisy azo ifanazavana fa raha vao manomboka miteny sy mifanazava ny antaty amin'ny ministera dia tonga dia zany tonga dia iorakoraka ny natao nisy tsy fifanajana mihitsy azy azo lazainy izay zany ny zavatra nitranga ankehitriny zany tena misaotra anareo ato amin'ny kolo misaotra ny télévision rehetra sy ny radio fa amin'izao fotoan'izao mandeha betsaka mihitsy mifanazavana le izy ary inoko ary ny vaovao revoreko farany maly ariva dia efa maro dia maro ny olona mandeha makany amin'le guichet unique manomboka mametra-panontaniana manadiady maka renseignement araka ny fitenitsika mahazatra ny amin'ny hoe ahoana ary inona tokony ataonay ahafahanay manatona inona zavatra ataonay satria rehefa fantany fa tsy izy ny andijay lahatra any amin'ny domaine ny amin'ny akan'ireo taratasy certificat situation juridique sy ny namandreo dia vonina izy hoe andao ary
fa meo anay am'izay ary fanazavana izay mahatonga anay hoe ararotina ny émission ohatran'izao ahafahana manazava n'zany zavatra rehetrarehetra zany a ary ny olona dia engaviana mihitsy anatony ao amin'ny apipa moa ny tena misy ilay guichet unique manatony any apipa ary de tonga de mameny hoe maka ny renseignement rehetrarehetra de davy atoro amin'ny voalohany ka hatramin'ny farany a ny fikarakarana ny zavatra io. Andriamatoa Talia Général mikasika le hoe rano efa nidina ny tenenin'ny Andriamatoa Solombavam-bahoaka tao inona ray aloha tsy marina zay tonga de mahitsy be mihitsy mamaly hoe tsy marina zay ny antony a ny fanidinan'ny rano sy ny taboka tsy ny avao ministera na ny ao amin'ny apipa mikarakara azy tompona raikitra fa fikambana amin'ny mpamboly eny atoerana fikambana amin'ny mpamboly eny atoerana ny manana fahefana manidy sy mamono rano inona zavatra mety mitranga zavatra mety mitranga de ity mety ny sokafany tokoa le taboka sy ny vavarano fa tsy nisy rano tonga ny antony le rano ny jiramamy mety tsy tonga satria be deabe ny faritra zay tsy maintsy tondrahana nitondrahany rano jirama am'ireo lemaka fambolena manerana na Tananarivo ka mety tamin'izay fotoana zay tsy tonga le rano fa za kosa nefa de miteny eto fa voamaly no ny antso ny Talia Général ny apipa ny tenako nanontany hoe ahoana zany rano mikatony zany satria nalaza tena laza le izy a be deabe le olona izay efa tafarisaka taminay avy eny Ambotrimanjaka hoe fa ino ty ataonareo de nanontany a de izy hoe tsy marina zany fa ny olona tompona andraikitry ny rano eny ary tonga tany amin'ny apipa ny teny misaotra anareo fa be deabe zao ny rano be deabe zao ny rano am'izao fotoana zao a fa misaotra anareo ka gaga raha ohatra ka maheno ankehitriny hoe midiny rano tsy ny apipa mihitsy manana fahefana nidiny rano fa ny fikambana amin'ny mpamboly a manana ny lakile an'ireo taboka sy ireo zavatra famoanana rano. Andriamatoa Solombavam-bahoaka Solombavam-bahoaka anao tsindriky tsara mihitsy zay a teo lay hoe misy le tonga de hoe fandava ny olona tsy te hieny ny olona momba an'izay fantaniana tsotra hoe efa nisy tokoa ve hoe fanazavanao Solombavam-bahoaka anao nanatona n'olona zao tokoa ne mety ho fandehana io tetikasa io zao mihitsy ny zavatra anao fantaniana ihany koa anatin'izay hoe mahafantatra an'le tetikasa tokoa ve le olona sa hoe tonga de hoe efa misy botsibosika fotsiny any ambadika any araky ny tenenina teo anga de tonga de manda mitsipaka avy hatrany an'ilay tetikasa hitako hoe olana ao anatin'le izy a dia izay tsy fahatomombanana ara-potoana zay fifanazavana zay za solombavam-bahoaka fa tsy solotena mpanjakana nazava le tetikasa mpanjakana zany hoe milaza mizara manaparitaka mampita ny hevitry ny vahoaka rehefa eniny ny fisilay tetikasa ary eto a de milaza hoe marina hoe maika ny fanatanterahana le tetikasa angamba fa somary diso akazakazaka loatra tany amin'ny dingana nanatanterahana an'le izy ka nahatonga ny mety nahatonga an'izany sahotaka zany raha iresaka n'lay enquête Komodo teo tsika le izy ange asa volana juin ngamba volana juin teo raha tsy diso a raha nyteny amin'ny commune Ambotrimanjaka vo nanomboka nandeha iny enquête iny ary raha jerena ny abean'ilay tetikasa de tsy hoampy a ny abean'le tetikasa sy ny abean'le tanàna ray manontolo tsy hoampy ahafahana mifanakalo hevitra na ahafahan'ilay vahoaka naka ny renseignement araka ny voalazan'ny namana teo a mikasika an'le tetikasa ny fotoana zay napetraka anatanterahana azy amin'ny fanatanterahana nireny fanadiadiny reny de misy ilay cahier zay mipetraka ny anivon'ny commune nyrohatra ho an'ny commune Ambotrimanjaka aloha fa ny commune hafa any amin'ny district ena Tsimondrano tsy fantatro loatra fa amin'ny commune Ambotrimanjaka tena nyrohatra ny olona eninay zany fantatray zany nandeha nilaza ny heviny tao de rehefa nijerena ny hevitry ny olona tao rehefa nakatona le cahier efa niteneniko ty mba tsy tenenako hoe 100 isan-jato de 7 isan-jato mahery kely nanao hoe tsy mety ny anatanterahana ny tetikasa io ao nisy nilaza fotsiny hoe tsy mety nisy nilaza ny heviny ao anaty cahier zay lasa endrika rédaction mihitsy le izy de anisan'ny mahagaga ny hoe
raha ohatra ka ao anatin'ilay kahiray manontolo na ataontsika hoe everina ho tsy mitombona aza ny fieveran'lay olona miohatra amin'ny lafiny teknika mahakasika an'ilay tetikasa dia tsy nijerena tsy ahoana re zany hoe tsy niconsiderena lay hevitra be deaibe fa betsaka ange zany hoe kahiray manontolo zany ka 7 isanjatony manoratra ao anatiny manao tsia amin'le izy tsy niconsiderena le izy tokony dinihana tsirairay a hoe inona avy ny zavatra eritreretin'le olona fa zay zavatra zay a no eny ny teny ny tale teo hoe nidina izy taty aoriana fa nidina izy taty aoriana ilaza hoe anomboka ny asa zany hoe tsy ilay fanokafana le ady hevitra ny amin'ny mahamety na tsy mahamety an'le izy no saika ny poitra raha ny fahenona azy fa ilay fanazavana ny any vao mandeha fanazavana n'ilay tetikasa hoe zao le izy a ary mialatsiny amin'ity fitenenany ity fa nisy ny teny an'izao ny zay olona sasany-tany hoe io tsy maintsy atao ninonina hevitry ny olona ty fotony tsy maintsy atao eo io ka zay no mahatonga le olana mahatonga le fanenjanana amin'le izy ka ny hevitry ny olona dia tsotra fotsiny ihany hoe tsy mazavy io a tsy misy fijerena lavitra mihitsy io a raha ny tena marina noho izany tsy mety a eto amin'ity toeranyity io tsy misy fijerena lavitra ahoana moa zany raha voalaza teo hoe tsy mahakasika ny tanàna Nambotro Manjaka io zany indrindra no anisan'ny antenaina Nambotro Manjaka raha ohatra ka sanatry avoko mihitsy hoe tanteraka le izy eo amin'ny toerana io hoe inona zany ny tombony ho azo le tanàna Nambotro Manjaka manokana le tanàna efa existant efa misy eo sanatria ireo ve no lasa bidonville le Tanamasoandro mialatsiny amin'ny teny an'izay fa raha ohatra ka misy ny tetibola azo atao tsy tokony nanatsarana ny tanàna efa misy ve Nambotro Manjaka Akadimanga Fiombona Nambodrapeto sy sisa manamorona n'iny lemakiny tsy zay ve ny tokony natao namezana ny fotodrafitrasa namezana ny fampitaovana ilain'le tanàna zay anisany nahaory ny vahoaka nandritra ny taona maro teny fa rehefa jerena le makety mivoaka ny sarina voaka rehetrarehetra sarin'lay hoendriky ny Tanamasoandro aoriana kely no mipoitra fa nitakonana tanteraka le zava-misy efa misy amin'izao fotoana zao a tsy hita hoe lasa takininona zany ny endriky le tanàna iny ho anareo zay mahalala ny fatra iny manamorona namorana mandra-potonga any ambodivona rehetrarehetra iny ho lasa inona iny fa be ponina amin'iny a be fiarahamonina amin'iny a misy tanàna isan-karazany amin'iny a engany tsy ho tonga amin'nytegna sanatria reny ve no lasa bidonville miohatra amin'le Tanamasoandro zay zany mialatsina de mity solombavam-boaka izany hoe le zavatra raha zay ny mponana hoe zany aiay tsy mahafantatra aloha hoe zavatra tena misy marina ve izy amin'le tetikasa fa ay araky ny tenenao sao de sanatria sao de zao sao de zao anisany ampahany amin'ny ayahan'ny vahoaka reo fa raha ny tena fototry ny ayahan'ny vahoaka dia no avy amin'ny ankapobeny mihitsy mifototra amin'ilay resaka ny teneniko tamin'ny voalohany rehetrarehetra teo raha ohatra hoe nresaka momba ny fanonerana ohatra tsika teo satria anisany ayahan'ny vahoaka dia hoay zay sesisa resaka momba ny fanonerantsika teo marina fa volo zany hoe tany misolotany na dia misy ary ny elanela-tany rehefa avy eo raha teo akaiky teo ihany namboly ny nandritry ny taona maro zao epita ho any amorony sisaony dia ny olana dia hoe mahavidy ilay toe-karena sy ilay fiarian'ny vahoaka mandritry ny 4 taona ilay fanonerana na le vidin'le tany tsy sitrapon'le vahoaka marina fa misy ny DUP fa ao ambadiky le DUP tsy azo afenina fa tsy sitrapon'ny vahoaka no hivarotra an'le tany satria tsy ao anatin'ny kajiny amin'ny fiariny sy amin'ny fiainany sy ny fivelomany mihitsy a ahavita azy mandritra ny 4 taona ary ilay vidin'le tany zay omena azy rehefa avy eo mety dia mety tokoa le fanamaivanana an'le izy fa zay mba atsidiko kely ty resaka ty hoe anisan'ny zavatra mba angatahana ary efa nangatahana hatramin'izay tsy mipoitra ny olana raha ohatra ka iran'le fanamaivanana ny fikarakarana ny fananantany ireny a natao ho an'ny rehetra fa tsy natao ho ana tetikasa anankiray sahala amin'izao fotsiny ihany ka raha hoy ianao hoe fanahina fotsiny ve zany le izy tsy fotsiny le fanahina
fa fiainana taranaka maro mifandimbona ao ambadiky le izy a ary fijerenany hoavin'le faritra ray manontolo a ary averinay fa zahay tsy miteny mihitsy hoe le tetikasa ny ratsy fa ndao le tetikasa hijerevantsika toerana kolotsaina teo foana zany le kolotsaina de etsika de etsy foantsika de oety za mandrakizay ao anatin'le izy aleo lay tetikasa fanatsarana fambolem-bary zay fa nlazain'ny fanjakana no taterahana eo ary io hectare zany ange azona tombony be deabe ara-pamokarany raha ohatra ko taterahanao le fanatsarana fambolem-bary anitatra tambary hatrany amina raha etsy hectare raha eritreretina atao nefa ny efa misy zay fa tokony hatsaraina fotsiny sisa ny teknika no ampina lasa renindray ve no sanatria ho totofana andrea matota le ankabinetra le ayay aloha tsy ombonako hevitra ninona ny antony tsy mampimokevitra araka ny teneniko teo hoe efa lalindalina mihitsy no nandiniana nyty tetikasy ity ohatra fotsiny hoe rehefa manomboka ny asa de efa misy asa teraka eo amin'ny raha etsy eo zany ny asa teraka eo ampanaovana n'ilay asa mihitsy eo amin'ny 100 000 emploi zany ny tonga de efa ho avy eo mbola tsy vita zany fa vao manao chantier fotsiny zany de efa ao zany ny resaka momban'ny hoe ahoana ny anay rehefa avy eo sy ny sisa rehefa tonga amin'ny fotoana ka vita le trano eo ambon'io a ireo ao Ambotrimanjaka sy ireo ao fiombonan'ireo a no loha laharana tsy mahazo laharam-pahamehana tsy maintsy omena ireo asa ireo izy ny voalohany tsy maintsy misitraka an'le trano ao izy ny voalohany mahita satria rehefa vita ny tetikasa misy asa be deabe akoatra n'le raha etsy zay teraka eo amin'io tanàna io zay mahatanàna velona azy fa raha ohatra ka tanàna matika tsy teraka asa sy ameloa anatsara amin'ny farim-piainan'ny olona eo amin'le faritra de marina zany fa izy ity a de tena tetikasa zay anatsarana mihitsy ary tsy ny eo ihany satria raha ohatra ka ny zavatra hipetraka eo rehefa avy eo tsy ho araka ny vahoaka an'Ambotrimanjaka fa tsy maintsy misy avy aty ivelany miditra eo tsy maintsy aiaraka hiasa eo ifarimbona eo ifamelona ao anatin'io izany rehetrarehetra zany napetraka de satria fantatra fa tsy maintsy tsy mandeha mifandrosoana tsy maintsy mandrositsika za de verina foana am'le hoe ahoana ny nanaovana ny 67 hectare tambary ange aizitsika am'izao fotoana zao tsy mandroso ve ahoana ny sitehana pefilo tanimbary ange fa ina teraka asa ange tao misy fiainana vaovao fanovana fiainana mandroso makany amin'ny tsaratsara kokongeny tao raha ohatra ka oarina tamin'ny be tsy mitatatra zay tambary fotsiny tamin'izany fotoana zany ary mbola tohizako eto rahatramin'izao ninina fampandrosoana eto Antananarivo ka tambary ny totofany raha ohatra ka tsy resafatsy mibypass tsika tamin'ny fotoana ny président Ravalomanana fa tambary ny totofana ange fa tsy nisy mihitsy réaction miteny hoe tsy ekenay io fa very ny tambarinay tsy afaka mamboly zay sinsisa da teraka angely izy akehitriny tsy vitan'izany io fa zao tsika manao ny rokady miala avy any Ambohimanga kely mivoaka ty an-Rambevava ary mbola tsy vita amin'izao fotoana zao miala ihany koa avy amin'ny avy any amin'ny bypass makaty amin'ny Rambevava tambary angely totofana tamin'ireny tamin'ity taona ity tamin'ny herintaona fa tsy nisy réaction mihitsy ohatran'izao fa hoe satria Ambotrimanjaka napetraka de tonga de isy réaction eo mahatonga hiteny mantsy hoe misy manipulation nge ao satria raha ohatra ka tiatsika ho fantatra koa le tompo tambary eo Ambotrimanjaka koa nge tsy eo Ambotrimanjaka daholy fa misy aty Antananarivo nge nakabiazany ary mba tsy tenenako hoe maro anisa amin'io ary fa le olona miasa eo lay mivelona eo lay misitraka eo lay makatrondro eo lay miasa amin'ny eo amin'ny faritra io zay tsy tompo tambary ireo zany ny tena manana aya raha iverina amin'le aya zay nyresahanao tam'izay aya zay de efa mipetraka hoe misy asa miandry azy ao raha sitrapony tsy vitan'izay fa tsy hoe asa amin'io fanamboarana azy io ihany ny asa hipetraka eo fa misy toeranao zay misy ny bâtiment administratif ministère ny Assemblée nationale hipetraka eo daholo zany rehetrarehetra zany hiteraka asa misy ao ataony hoe zone industrielle zay hiteraka usine maromaro hiteraka asa zany zavatra zany rehetrarehetra zany tokony anala ny aya amin'ny vahoaka an'Ambotrimanjaka ary raha ohatra ka liteneny eo fa sao de lasa bidonville Ambotrimanjaka tena diso zany tena diso tanteraka zany satria tsy fantatry ny fitondram-panjakana fa misy an'io tanàna io ao
ary maro ny tanàna azo atao mihitsy manamboatra an'le tanàna rehefa mandroso ny asa ka velona mandeha tsara ny toe-karena atao anatin'ity tanàna vaovao tia inona no misakana ny tsy anamboarana ny tanàna na ny any Ambodrapeto ny ana ny Ambotrimanjaka zavatra mazava be le izy akitso-po ny fandaharana tena akitso-po mihitsy ny tenenako an'izany zavatra zany fa tsy misy tokony ahiahiny eo tsisy tokony ahiny ny resaka momba ny barage eto dia mbola verika ihany le hoe 1000 hectares 385 hectares no ataontsika ao anatin'ny 5 taona fa tsy 1000 hectares zany le ambony rehefa avy eo mbola 8 eo amin'io zany ny resaka dia hoe tsy maintsy arovana tsara le atao hoe préservation ny irrigation zay efa misy amin'izao fotoana izao mba ahafahan'le olona mbola tsy voakasika ao anatin'le 380 ao amin'ny ivelan'le 385 hectares mbola manohy mamboly mamoka bary ary hoatsaraina raha mifandeha ny rano amin'ny resaka barage araka ny lazaiko teo a misy nireo centre de traitement na rano reo a misy ny traitement na maro isan-karazany ahafahan'le rano a mamelona n'le tambary zay mbola miasa ao anatin'le tanàna vaovao misy an'izay zavatra zay ary eto ara dia tiako manambara fa tsy Ambotrimanjaka isy fiombonana ihany nge voakasika ny aty amin'ny firaisana fahenana nge voakasika ihany keo e aty amin'ny fetombohan'ny asa dia efa voakitika ary ihany ary ny anombohana ny asa amin'ny firaisana fahenana ny dika an'izay rehetrarehetra zay tsy tokony ho foana ny aya ary tokony ho tonga saina ny vahoaka fa fampandrosoana fanamboarana ny fari-piainany fandrotana ny fari-piainany no atao a mba ahafahana manova amin'izay ny fomba fiainana satria lasa any amin'le ruralisation fitenin'ny vazaha azy mantsy izay le ruralisation zany tsy fampandrosoana ny ruralisation fa izy misy fivelarana ao anatin'izy za tsy manao tsy tsara amin'ny mamboly vary tsy tsara amin'ny miompy sy mamboly au contraire an'izany ary fa raha ohatra ka ho ataontsika hoe le ruralisation no atao hoe fampandrosoana an'le firenena tsy tafavoaka tsika tanàn-dehibe tsy tafavoaka nefa tanàn-dehibe tsika no ampandrosoantsika resakitsika atao misy manipulation ambadika politika mipetraka ihany tokoa ny fanontanian'ny olona maro andreo mandresy olom-bavam-bahoaka tamin'ny fotoan'androny nanatotofa nanandoha tampenaka ary nambara tamin'izany ho an'ny fanjakana kanefa taty aoriana ny rahantsika nalala fa ohatrany hoe ho ana orinasa tokana ho an'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana ka natonga adevitra be tamin'izany tsy niteny tsy nisy zany le fanoherana be ohatr'izao manalo no ambadika izay sao dia misy manipulation politika tokoa raha andreo matosy olom-bavam-bahoaka amin'ny mankitso-po ny fandarana dia apetraka akitso-po izy sao dia misy manipulation politika koa sary hoe tsy zay manao dia alao apresiana ny olona andohatra n'lay tetika asa atreto aloha dia fandikana vilana no zavatra mitranga raha misy ny manipulation politique dia manipulation politika ataoko hoe teraka avy amina interprétation fa feon'ny vahoaka izay voakasika no resahana ary feon'ny vahoaka no entin'ny solom-bavam-bahoaka mba tsy tenenako hoe na inona lokon'ny tokony solom-bavam-bahoaka eo a mandray ny andraiky ny arak'izay hitany famapety azy sy tandrify azy solom-bavam-bahoaka mino avana solom-bavam-bahoaka mirona makany amin'ny fanohanana ny fanjakana rehefa resaka politika ihany ianao rehefa mahita hoe tsy mety io dia miteny izy hoe tsy mety io fa za tsotsotra kokoa le miteny rehefa izy samy izy ihany satria samy ihany le izy fa ny zavatra hitako hoe tsy mapety an'ilay fifanoharantsika eto dia zary mitady ampitovy lakana amin-jahatritsika miresaka teo hoe tamin'ny andron'ny fanotarana fanotorana betsy mitatatra 67 hectares apefloso sisa ny resaka bypassy ny resaka andotam-pianaka hoy aho hoe zavatra tsy mitovy tsy azo ampoarina zany zavatra zany zay no teneko hoe mampitovy lakana amin'zahatritsika amin'izany zavatra zany resaka bypassy tony fanaovan-dalana fa voaingana teto amin'ny faritry Ambohimanariny tony ange raha oharina amin'ity tetikasana 1000 hectares mialatsiny andray matota le fa le 1000 hectares foana ny eo andohako satria iny lazaina voalohany fa ianao moa ny teny teo hoe lasa 400 hectares latsaka kely eo ngamba sisa 700 hectares le izy fa ao anatin'ny 5 taona fa ao ariana mbola mety ho tonga any amin'le 1000 hectares ihany dia le 1000 hectares zay le jery lavitray hoe tonga 1000 hectares ihany io raha vao miainga eo na roviana fa tsy mijanona amin'io dia raha oharina amin'io tetikasana 1000 hectares io ny fanamboaran-dalana tsy miteny 67 apefloa tsy misy fetraikany tsy mitovy fetraikany
tsy mitovy ny fiatraikany a na eo ny dikevitra zany nisy mifanoherana tamin'izany fotoana zany sika mety tsy mahatsiaro fa nisy mifanoherana tamin'izany a ny amin'ny resaka io rano ihany ny vavarano atao amin'ireny digy vaovao reny sisa ny resaka ny zon'ny tompon'ny tanimbary a sy ny mpamboly teo a ny ainanay zany tamin'ny nanaovana ny lalany tsara sotra makeny vato iny fa iny ange raika amby folo hektara raha tsy diso any totaliny totaliny tany ny ilaina tamin'iny mihoatra amina 10 hektara zany a azo ny fampiresahana fa ity tsy lalana ny resaka eto fa tanàna iray manontolo ville tanàn-dehibe iray manontolo izay everina fa manova zavatra resaka teo a fa ny rahantsika malala teo ka ny anay a raha ohatra hoe ny resaka le fanahin'ny vahoaka teo tsika ozy andre matotale teo hoe ahita asonge reo olona reo ivelona asa hoe aiza ho aiza tao anatin'ny fanadiadinana tao no mamoaka hoe firisan-jaton'ireo mponina amin'ny faritra Ambotro Manjaka zay voakasika mivantana na ankolaka firisan-jaton'ireo moa no anana chance iaina sy ivelona ao amin'ny tanamasoandro eny mandritra chantier anao manœuvre mety isy zany fa rehefa tafatsangana le tanamasoandro eo amin'ny toerana io firisan-jato amin'ireo mponina eo Ambotro Manjaka reo no anana fahefa mividy avy hatrany aka appartement na hoe hiasa amin'le toerana eo fa ho aminay a mety tsaratsara kokoa averiko ihany ary mbola manamafy an'izay zahay feon'ny vahoaka zany no hoe mety ho tsaratsara kokoa ary hasoa ny vahoaka kokoa amin'ny zava-misy iainany amin'izao fotoana zao vokatra ny zava-misy hatramin'izay raha io fiainana io a no atsaraina fambolemba raha miakatra avoroeny mihoatra zany ange ny vokabary eo ao anatin'ny 10 taona miova ho azy ny farim-piainan'ireny olona ireny ary za dia manantitra eto fa izahay dia tena manaiky hoe tsara ary mety ny ampitomboana ny tanimbary sy ny vokabary eto Madagasikara satria io ny fotom-pivelomantsika io ny fotom-piarintsika ary ny tanjotsika hatramin'izay fa tsy hoe vo tamin'ity fitondrano ity tanjotsika dia ny anondrana ary aoriana eo amin'ny tiako antanina ihany Andriamato Solombato manana oresana ny ahotra ny tiako ahitsikely le hoe aza jerena kosa le vahoaka n'Ambotro Manjaka hoe tsy mahavita fa tsy manœuvre na tsy avita fa tsy le asa mafy sy le asa ry amin'ny anina ry zanaka Ambotro Manjaka sy ny zanaka Ambotro Manjaka tonga mampianajanona ke zay nge le nantaniko hoe firisan-jato resaka an'le izy fa raha ohatra ka izay ny jerevana an'le zavatra de tena ho zany mampalahelo zany fa tena ilay tompona ndraiky mpanjakana mihitsy zany mametraka hoe tsy lasa lavitra ireo vahoaka ireo eo amin'izay tsy afaka mihoatra an'izao ireo vahoaka ireo kanefa io tetikasio ny tena hitondra n'le vahoaka hihoatra an'izany zavatra zany andao fotsiny atao hoe manana 2 hektara raha le ray aman-dreny fa miteraka efatra izy izara efatra zany ny tanimbary iny apaefana zany ny anjarany anankiray raha ohatra izy miteraka efatra fa raha io koa mbola miteraka efatra mbola izara efatra indray ny apaefany aizany efa rahan'le tanimbary zany rehefa avy eo raha lazainareo fa eo afaka 20 taona sinsisa de mbola opamboly foana terenareo foana zany opamboly foana zany le vahoaka ao fa tsy tady fomba fiainana mety te hanova ny fiainana izy satria izy nianatra izy ny fanatona ny fanjakana n'le toerana eny zay misy andro tetikasa maro reo a mety ampiova amin'ny fiainan'le vahoaka eny mampirisika azy hianatra bebe kokoa mampirisika azy isoiotra mba hanana ambition mihoatra noho izany hoe tsy maintsy satria namboly vary dadabe sy bebe a de hatrany amin'ny taranaka sy ny zafy afo sy ny zafindolika mbola amboly vary ihany na de efa miena ara velara-tany anjarany anankiray ao anatin'le izy zay tsy mety zay fomba fijery zay tena tsy ekeny zay fomba fijery zay mahatonga nyty resaka ty hoe le izy tena aza ampidirina amina resaka ohatran'izany ny sain'le olona reny fa olona mahatakatra reny raha ohatra ka ny olona zay na de tsy netiny eo anataminay ary fantatray fa hatraiza ny fahambonisainy rehefa miresaka aminay izy fa le izy le avaty ambadika mihitsy le le fampisavitsainy aloha tonga de ahitako hoe ka io ifirisan-jato ny mahazo appartement ao anatin'io ao anatin'io tetikasy io ka misy ny atao hoe logement sociaux ny logement économique misy ny logement araky ny teneniko teo ary raha ohatra izy ka tsy te hiala eo amin'ny tanànan'Ambotro Manjaka araky ny teneniko teo rehefa mandeha io azy io miaina tsara io tanàna vaovao io
dia azo amboarina tsara ny tranony izay tranorazana sy ny rehetrarehetra tsisy andravan'izany tsy ao anaty io fa tsy vita an'izay ihany ko ao anaty mitetika azy io ka tsy hoe tsy maintsy any amin'ny birao miasa misy fivarotana ingao misy tsena ao misy zavatra maro de maro ao anatiny io fa aza tonga de ferana fotsiny le olona hoe anao manœuvre de janony eo amin'ny manœuvre fotsiny le olona tena tsy mety zany fomba fijeriny vahoaka zany fa anjara ny tompona anjakim-panjakana indrindra ny solombavam-bahoaka amin'ny teny hoe mijereva lavitra isolotanareo eo amin'ny fiainana fa tsy zao foana ka hoe raha vao miteo chanter de tsy maintsy manœuvre ihany alohan'ny tenenanandro tosombahoaka de zao ihany koa no ohatran'ny fantena mipetraka ihany hoe isika anie mahafantatra efa nahy tanànan'ny Paris io azy renivohitra frantsay io dia nihitatra nitarina nisy fambolena koa teo manodidina izay mihitsy le fandrosoana ave zany nitsazo ampitanany amin'ny vahoaka hoe misy nyfanorenana tonga any amin'le hoe fandrosoana za zany tia metraka an'le adievitra sy le fanadiadiana eo ambonina mialatsiny amin'ny fitenenana hoe réalisme sy ny zava-misy iainan'ny vahoaka sy iainantsika amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana izao satria raha ohatra ka mandeha io fanotorana ny io lemaka io afaka roa volana efa zavatra hafa ny zavatra misy eo tena manaika fa ho tanjotsika ny anana taranaka anana vahoaka mivoatra miala amin'sy toerana misy azy zay mampalahelo amin'izao fotoana izao fa tsy midiky zany fa voatery hiala amin'ny tany voatery hiala amin'ny fambolena fantatsika fa na ny amin'ny tany faran'izay matanjaka eto ambonin'ny tany ary ny fambolena no mbola anisan'ny fototra ireharehan'ny toe-karena rehefa atao araky ny teknika sy ny teknôlôjia sy ny fomba fanaovana azy manaraka ny toetrandro ary anisan'ny mahavelona ary ny tany ny firenena tsy manana tany ambolena azy mitotototo mijery etseroa hoe ahoana ny fomba ahafahana mifanaraka ahafahana mamboly za tsaroko tsara tamin'ny fotoana be ny tanàna nisy vahiny avy amina firenena anankiray avy any Azia nanatona zay nyteny hoe misy faritra ve eto aminareo tsy ampiasainareo eny fa na de korotam-bato azy fa zay te amboly aty aminareo atao ahoana ny fanarahana tsy nisy toy moly resaka taty aoriana tantara tany aloha filazako fotsiny hoe na ny firenena zay heverina fa efa matanjaka azy na manana tany izy any aminy na tsy manana tany mbola mitotototo mitady tany ambolena ary za tsy resy lahatra hoe mariky mifahatrana ny fivelomana amin'ny alalany fambolena fa azo ingana indray mandeha azo atao fototry ny fivoarana fototry ny fampandrosoana ary indrindra ny tanjotsika de tsy ny anafatra sakafo intsony indrindra ny varo moa ka zay mahita hoe diso ny fomba fijery fa tsy mandroso raha ohatra ka mbola mivelona mivokatry ny tany ka averiko le resako teo hoe firisan-jaton'ireo mponina amin'izao fotoana izao reo moa ny amin'izao fotoana izao ny resako a firisan-jaton'ireo afaka heritaona afaka roa taona no afaka azo amin'le appartement vaovao ao le fahafahamividin'le olona le fahafahamiainan'le olona amin'izao fotoana izao teo realista ho azy ahy miresaka fa tsy ho lasa-mbolina tabatra fotsiny fa tsy vo zao nisy tetikasa goavana be sahala amin'izao na mpiady hevitra rehefa tena nitanterahana le izy rehefa avy eo tsy araky le ady hevitra sy le fampanantenana natao raha miresaka ianao teo hoe fanotanana tanàna ny velany tsy ady hevitra be amin'izany a fa io miankina amin'ny topografia an'le tanàna miankina amin'ny zava-misy eo manodidina azy io fa ny teny Paris ianao fa za hiteny ohatra hoe Nigeria fa nanotarana ny Abuja tany hevitra nge zany hoe miala lavitra n'le Abuja no verina fa renivohitra teo a ny fanotarana azy de any amin'ny tany hevitra mihitsy a malalaka be manara-po lalana aoivoany ho an'ny rehetrarehetra ka io tsy mitovy averiko foana hoe aza mampitovy zavatra tsy mitovy tsika fa zay sahaza sy zay ilain'ny vahoaka zay ilain'ny firenena zay mapety ny zava-misy amin'izao fotoana sy mahaingana lizy fa tsy sanatria hoe mapety ny andiany avaty fa mampiletika any ambanin'ny tany ny ahafahany anankiray tsy olombavamboaka mihitsy ana zany tsy resy lahatra amin'le tetikasa aloha fahitako azy eo hoe andriamato ny any zavatra tiako averina ihany ohatrany tiako insistevana kely le tsindrina kely le resaka hoe le fampandrosoana ny tanàn-dehibe a
tsy resaka mihitsy mandeha makany amin'ny ruralisation tanàn-dehibe ny resaka eto fanitarana tanàn-dehibe ny resaka eto tsisy miteny mihitsy hoe diso ny fambolem-bary satria na ao anatin'ny velo ranon'ny président Andry Rajoelina aza dia milaza fa ao ampitomboana ara ny velara-tany ambolem-bary ampitomboana jerevana dao ny fomba fambolena rehetra fa na izany naty izany misy koa ilay tetikasa izay tsy maintsy antarana ny tanàna araka ny zavatra nylazaiko teo raha ohatra ka ny zava-misy eto Antananarivo renivohitra ny jerena raha ohatra ka hoe hitarina hoe aiza no andeha be dia be mantsy miresaka hoe alefaso any Antapiketsa fantarana ny tanàna n'Antananarivo ve dia Antapiketsa na fomba fitenenana an'izany ara dia mifahitako azy ohatrany tsy ampy fiverana hoe Antapiketsa atao io raha ohatra ka tanàna n'Antananarivo ny resahana fa eo akaiky ny manodidina ny tanàna n'Antananarivo ny tokony antarana ny tanàna n'Antananarivo fa maninona dia resaka hoe fa maninona ny tsy maintsy tambary fa maninona ny tsy maintsy eo sy ny rehetrarehetra fa tamiko tena faux débat zany resaka izany fa le izy mifahitako azy dia tsotra fotsiny hoe aleo le vahoaka andamina sy teny hijery marina fa raha ohatra ka manontany ny tena tompo-tambary oa ny tena tompo-tambary fa be dia be ary tena mety ho maro anisa ny tompo-tambary miteny hoe alefaso ampandrosoana io alefaso ary zay lazaiko tamin'ny voalohany zay hoe efa be dia be mandeha makany amin'ny guichet unique amin'izao fotoan'izao manontany hoe ahoana marina fa tsy nazava taminay le izy zao manomboka mazava aminay le izy inona ary ny tokony ataonay zay zavatra zay zany ny tokony hojerena amin'izay lafin'izay ny olona eny dikan'izay zany tsy le vahoaka eny zany tsy le resaka hoe te ka izy tinga ka aloana ihany amboly dia aloana ihany ety ihany dia aloana ihany akatrondro dia aloana ihany akafozaorana tena tsy mety zany tsy zany ny fitezana vahoaka tena tsy zany ny fitezana vahoaka zay mahatonga hiteny hoe tena fampandrosoana io ary tena manova amin'ny fari-piainany vahoaka eny amin'ny faritrefatra ary zareo mahazo voalohany le resaka hoe firisan-jato mahazo an'le appartement efa misy asa iteraka angeo ary lizy tsy ny randroany sy ny rapitso ny jerena fa andao hijery lavitra andao hijery lavitra kely tsika hoe hatray zany tena fandehan'io fa rehefa mahazo asa eo le olona mahazo fivelomana eo le olona miova ny fari-piainan'le olona moramora ho azy maka ny trano zay atsangana eo na ohatriny na vidiny na ohatriny na vidiny raha ohatra ka tena tiany ary tena manana zay ambition zay ikendro hoe tena isondro trano mba te hanana trano ohatra zao miezaka izy ary le fitaovana rehetra anatanterahana an'izany nofinofon'izany io atolotra azy eo ambotro manjaka io manapetra amin'ny fotoanantsika sarotry dia sarotry iady ohatra zay mahaliana tokoa ty resaka tetikasa zay anisan'ny goavana fantarantanana Antananarivo Tanamasoandro ity Andriamantsy solom-bavambahoaka meko minitra vitsivitsy ianao ilazanao zany zay hoe ambaranao ho feo an'ny vahoaka eny ambotro manjaka zay manoloana ny ty tetikasa ity amehezatsika azy tiandray kely le teniny Andriamatoa talety eo amin'le resaka ruralisation izay nge raha miteny hoe tazony ho lemaka ny tamimbary na hoe tazony ho tamimbary ny lemaka ao ambotro manjaka zany ange tsy midika hoe ruralisation efa zay vocation an'iny faritra iny hatramin'izay efa zay vocation an'iny iny lemaka ray manontolo iny hatramin'izay fa tsy hoe vao avadika ho fambolem-bary fa ny antsonay ny antson'ny vahoaka dia ny hoe andao fa raha io velaran-tany rehetrarehetra io miampy ny manodidina eo satria mahalemaka azy be dia be ny velaran-tany eo fa tsy arivo hektara io fotsiny raha io no entina hoe ho atosika amin'ny alalana teknika vaovao ny fambolena azy ilay activité agricole na rural raha zay no voambolana tiatsika ho resahana raha zay no atosika mahavelona ary mampandroso fa zay tsy miteny mihitsy hoe ndao ruralisena miala tsiny amin'le teny fa tsy mahita teny avy hatrany malaza le izy hoe ndao atao an'izay io lemaka ambotro manjaka io tsy zay ny dikan'io tetikasa io raha nyresaka le hoe fanitarana n'Antananarivo ka tsy tokony andeha lavitra zay ko nge tsy niteny hoe ndao entina lavitra be io fa za manokana efa niteny foana rehefa manao antsoavo hoe ndao ifampiresaka ndao ifampidinika ary zay afaka miaraka mitady vahaolana aminareo inona vahaolana mijery toerana tsy lavitra eo mijery toerana zay sahaza kokoa an'le toerana fa niteny tamiko namana iandro teo hoe député mihitsy tsy resy lahatra tena marina zany misy hevitro momba an'izay tsy resy lahatra amin'izy fa za mahita hoe raha mikisaka kely fotsiny tsika na manodidina eo ary mikisaka kely fotsiny tsika raha
io nge satrina eo amin'ny distrika Nambohidratrimo foana e fa manaiky zay hoe hitondra fampandrosoana io fa ilay fanotofana an'le tambariny tsy maharesy lahatra anay fa tsy le fanotarana ny tanàna ka vao maika tianay mialy eo amin'ny lemaka io a hijery toerana eo faritra Ambohidratrimo tsika fa mahity zahay mahity tsika fa ndao tsika iresaka dia ndao hiaraka hijery hoe aiza mampety an'lizy a dia an'le izy ny tanterahantsika fa zay manaiky fa tombony ho anay io fehany ary a voalohany aloha dia misaotra anareo eto amin'ny Cool TV manantitra an'izay fisaoran'izay nanokatra ny t-shirt ty ahafahana manazava an'ireo hevitra roa tsy mitovy ireo hevitra roa tsy mitovy fotsiny ireo kanefa zava-dehibe ho amin'ny ho avin'ity faritra misy antsika ray manontolo ity izay efa nilazaiko hatramin'izay ihany no amehezako azy mbola miantso aho hoe hotohin'ireo hevitra rehetra nentiko teto ireo androany a andao tsika ndao hoe atao fanahiniana mihitsy hoe raha iona dia hoe aiza raha misy toerana sahaza atao simulation rehetra raha ilaina ionareo mahita hoe samy mandanja lanjy tsika hoe aiza mety aiza tsy mety amin'ilay izy fa ho anay a dia hoy izahay hoe andao atositsika ny fambolem-bary amin'ny lemaka manomboka eo ambotry manjaka mandra-podona any andromba sy any ambany andrefana rehetrarehetra an'iny a ndao atositsika iny a mba hahafahan'ny fiarin'le vahoaka izay mivelona amin'iny a nitompona tambary a na ny tsy tompona tambary izay mivelona aminy a mba mivoatra miakatra kokoa ny toe-karena sy ny sisa amin'izay fotoana izay dia ndao aisaka tsika kely fotsiny io tetikasa izay hahasoantsika io a dia milamintsika ao anatin'le le fiarahana mirona makany amin'le fandrosoana sotra tompoko andramatoa tale any kabinety ny any amezako azy dia tsotra fotsiny hoe alao tsy hisy mihitsy le fantotoana ny sain'ny olona eny alao le olona tena andinika malalaka aka ny safidiny eo amin'ny hoe omeny ny taniny na tsy omeny ny taniny fa aoka tsy hisy teritery avy any ambadika any mihitsy a eo anatrehany io zavatra io fa be dehibe araka ny teneniko teo ny olona efa manantona na dia mety manantona matahotra ary izy satria fantatra fa misy ny fandrandrahona eny amin'ny manodidididina eny fa na izanona tsany alao le olona lalaka tsika tany a ao anatin'ny fahalalahana firenena mandala an'izany fahalalahana sy safidy zany alao le olona tena isafidy fa aza takotakoana nao anatina fihetsiketsehana isaky ny sabotsy na takotakoana nao anatina fitondrana banderole zay fantatra ngely le zavatra fantatra zany oka mihitsy le olona hijery sy hisaina ny hoaviny ao anatin'ny fanovoana amin'ny fiainany zay hoentin'ny fitondram-panjakana ao anatin'io ny resaka mombany hoe fambolem-bary a ilaina fambolem-bary a aza tapena fa ao anatin'ny velo ranon'ny filoham-pirenena nge zany fanotarana an'izany ary mihoatra lavitra noho ny vokabary zay ho avy eo ny vokabary ho avy manaraka any amin'ny toerana rehetra fa izany mety efa lahatr'Andriamanitra ny amin'ny hoe alao eo no atao anovana amin'ny fiainan'ny olona mba hijery zavatra lavidavitra kokoa vahoaka Nambohidratrimo Manjaka hijery zavatra lavidavitra kokoa eo amin'ny fiainany a mety anova anampy ny tanora rehetrarehetra eo izany zavatra rehetrarehetra zany tokony jerentsika ao anatin'io zavatra io ary za tena miangavy mihitsy ny amin'ny hoe oka mihitsy itsika rehetra zay maheno an'izao fandaharana zao a mba hijery sy hieritreritry andinika lalina dia lalina hoe ahoana tokoa moa fandehan'izy ity sao dia tokony kosa tena ifandroso amin'izay tsika menakavy a ao anatin'le fampandrosoana nyty firenentsika ity indrindrindrina fanotarana ny tanàna Antananarivo ho tsaratsara kokoa araka ireny endrika zay efa aseho izy any amin'ny fahitalavitra isan'andro reny fa dia heverina fa ny vahoaka Nambohidratrimo Manjaka ny vahoaka eny Ambohidrapeto a dia ahita amin'izay rehefa mahazo an'izao fanazavana rehetrarehetra zao a mba hijery amin'izay hoe tena marina ary mba ho resy lahatra ny amin'io andao androso andeha amin'io ao fa misy zavatra maro mahasoa ao na dia tsy nyresaka fambolem-bary ary mbola averika eo tiany fa tsy ny tambary rehetra akory no tratra ao anatin'io fa ny ampahany ihany midika an'izay zany a tokony hijery lavitra tsika ho an'ny taranakitsika ankasitrahana ianao nanaraka hatramin'ny farany a ty fandarana ankitsipo ity inoko fa mbola isy ny fotoana iverenana eto arakaraky ny fizotran'ny asa amin'ity tetikasa momba ny tanamasoandro fanitarana ny tanàna na Antananarivo ity ankasitrahako eram-piratsaina ianareo mirahalay mianaka ny vahiny teto amin'ny fandarana ankitsipo tamin'ity andro anio ity Andriamatoa Rabenindrinamamy zay solombavambahoaka avy ny Ambohidratrimo Andriamatoa talian'ny kabinetra ministera fanajariana ny tany sy ny trano fonenana ary na zavaventy Andriamatoa Raharison-Liva mandrapitafandray tompoko amin'ny herin'ny anio toy izao indray tsika ao anatin'ny fandaharana ankitsipo
mandra-peona tompoko. Mandra-peona.